manodidina ny 20 tapitrisa ariary ny volan'ireo mpamboly voaloboka manodina ny orinasa LAZAN'NY Betsileo mbola tsy voaloha tamin'iny taona 24 teo iny ka haloa amin'ny rano volana Marsa izao avokoa izany araky ny tapaky ny komitin'ny fanarenana nandritra ny fiaonana tamin'ity zoma 10 Marsa 2024 ity. Io moa zany hisy ihany mety ho fandaminana satria mbola miresaka ao zany mera mpamboly hoe tonga de ho raisinareo daholo ve 2021 sa mbola mba hisy satria misy ny zavatra tokony hotsinjofina de ohatra ny andro fety ny misy fety zany eo ny fampidirana mpianatra eo ny taillage moa zany fitenena azy hoe fanapahana ny voaloboka reo zany de mila vola amreo de zay zany fampandenia de arakaraka zay zany mety hoe halohany 2021 fa ny 2020 zany izy zany de vola misy zany ny famatsim-bola hoentina manatanteraka an'izay zavatra zay ka efa mikoro ary misy karazany maromaro de nay zany no misafidy nay zany tokony tanterahana. 700 eo ireo mpamboly voaloboka ao amin'ny LAZAN'NY Betsileo ka ny 200 amin'ireo no efa naloa ny volany. Ho an'ireo tonga niatrika ity fiaonana ity dia efa nandray ny azy ihany koa. Tsy manaiky ny fitsabahana sy ny fanakorontanana ity orinasa ity moa ireo komity mijoro hanarina ny orinasa LAZAN'NY Betsileo ity. Ny chambre de commerce dia manana andraikitra lehibe amin'ny fanarenana orinasa. Tafiditra anatin'izany ny orinasa ny LAZAN'NY Betsileo izay voalazan'ny lalàna 2006-029 titre grand 2 article 3 à 5. Ny 5 zany dia tena mametraka tsara an'izay raha misy orinasa ka tena ao anatina fahasahiranana izay toa mahazo ny LAZAN'NY Betsileo dia izahay zany no mandrindra an'izay mandamina. Ny chambre de commerce dia mametraka tsara fa tsy miaro olombelona fa miaro orinasa. Izahay dia mametraka tsara fa tsy miray amin'ireo olona nizaniza ka manana teti-dratsy manapotika ny orinasa ny LAZAN'NY Betsileo satria ato anatin'ny tena fanarenana izahay. Ny rafitra misy ato dia iaratsika mahafantatra amin'izao fotoana izao fa misy ny atao comité de redressement zay ny chambre de commerce no présiden'io. Zany hoe tsara fantatra zany ninninona zavatra fanapakevitra raisinato dia tsy misy olona tokony hanapatapakevitra samy rery fa tsy maintsy mifampiera dia ny amin'ny alalan'ny toaka fiarah-miasa amin'ny chambre de commerce. Mahakasika ny mpamboly voaloboka dia izahay dia miantso anareo mandrakariva ianareo ny tompon'ity orinasa ty ka oky ianareo tsy dia hanaovan'olona indraindray hoe karazana ataontsika hoe fandamindaminandresaka mety hamitaka atsika fa izahay dia ao ambadikareo mandrakariva manampy anareo amin'ny fanarenana ny orinasa. Fandrian'ireo mpitantana ankehitriny ny hisandratan'ity orinasa ity tahaka ireo orinasa hafa mpamokatra zava-pisotro malaza eto Madagasikara ireny. Areo raha vezivezy teto na karazana tovay fa be ny zava-nohita anareo ela be dia be ny toerana zava-nisy ny vokaky ny orinasa LAZAN'NY Betsileo koa miveriny amin'ny paritaka Madagasikara zao ny produit LAZAN'NY Betsileo. Be dia be ny tiany very miezaka natao ny mahatonga an'izay. Azao mbaranay efa avazaina vita ny audit ny fanadiadiana ny hoe fotrina maro na ny volan'ny tsirairay izay lasa nanambola tato ny orinasa LAZAN'NY Betsileo izay volan'ny olo madio navoaka ny audit ka tena nihitsa tato tsy maintsy ary vao tamin'ny herinandro zao niaraka amin'ny ray aman-dreny Fianarantsoa ngamba folo lasaka teo niaraka amin'ny DG tagnatananarivo dia efa nifampiresaka amin'ireo olona izay milaza manambola rehefa nagnazavana aloha dia milamy hoe araky ny zavatra fantatra ty ny tena volanareo aminay ka maisa mandany ty ary mifampirahata aminazy naneky ka agnayaty ty sy hanao botolon'olo madio koa raha ny fanagnan'olo nijato ka voalena botolo. Ambenany mpitandro filaminana ahitana ny polisy, zandary ary miaramila ny foiben'ny LAZAN'NY Betsileo eo isaha hiarovana amin'ny fanakorontanana ataon'ireo mpitantana teo aloha.